Samy ho feny fanahy ny ry havana na izay nazava ny tenin'Andriamanitra na ianareo zay iaino sy andray izany. Amin'ity alahady voalohany amin'ity taona vaovao 2020 ity dia andeha ny Jaona toko voalohany ka ny andininy 770 ka hatramin'ny 150 zay efa novinako teo no akantsika ny afatra avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Ny fanontaniana hatao dia izao: mahita maha-Andriamanitra an' Jesosy va ianao? Manaiky ka mahita fa Andriamanitra Jesosy. Mety gaga sika hoe fa ahoana zany fanontaniana zany? Totrany tsy mitombony eto amintsika zany fa ahoana? Fa azadino ry havana fa betsaka no milaza azo kristianina fa tsy manaiky an' Jesosy ho Andriamanitra. Raha hoe Andriamanitra, raha amin'ny ankapobeny ny atao hoe Andriamanitra dia izay inon'ny olona fa lay mahefa ny zavatra rehetra, zany no Andriamanitra. Ka navatakazo azy io ka inony fa mahefa ny zavatra rehetra dia Andriamanitra io aminy. Ho an'ny malagasy ny Andriamanitra dia Zanahary, zany hoe lay mpahary. Ka ilazany hoe aza ny losa mangina no jerena fa Andriamanitra ao an-tampolo. Matahotra zany Andriamanitra zany amin'ny malagasy. Ho an'ny Jiosy ny Andriamanitra dia Yahweh na Jehova na Yahvé no anarany, ary mpahary io, mpamonjy io. Jesosy avy any Nazareta, io no ambarany fa mpahary. Ka ekenao ve ny mampahary, mampamonjy, mahatahotra na mampanjaka an' Jesosy Kristy? Raha ny ten'Andriamanitra eo anatrehantsika dia vavolombelona anankiroa no manambara sy milaza fa Andriamanitra i Jesosy io ary mpanjaka izy. Ny voalohany dia Filipo. Hitantsika eo amin'ny andininy 17 zany. Filipo kosa nahita ny Natalaela ka nanao taminy hoe efa hitanay ilay nisoratany Mosesy tamin'ny lalàna sy nisoratany mpaminany dia Jesosy zanaky Josefa avy any Nazareta. Efa hitanay. Ny rabi Jiosy dia efa namerina n'izany mandrakariva fa ho avy ny Mesia na ho avy ny Kristy. Saingy mbola miandry zany ny Jiosy, ny apahan'ny Jiosy, antsoina hoe Jiosy mesianika mandraka ty ny androany, mbola miandry ny fiavian'ny Mesia izy. Fa Filipo kosa na dia Jiosy azy dia milazany hoe Jesosy avy any Nazareta, io nambarany mpaminany io, io soratana sy nilazainy ny lalàna io na ny Torah. Efa hitanay, fa tanteraka zay nambara tamin'ny alalan'ny lalàna, ny Torah, Genesis ka hatramin'ny Deutéronomie, ny mpaminany, ireo soratra misoratra masina, dia Jesosy no ambarany zany avy any Nazareta. Ka hitanay fa izy no lay zanak'Andriamanitra, lay Andriamanitra velona. Jesosy rehefa anomboka andray ny raharahany ka tonga tao amin'ny tempoly ka nasaina namaky ny soratra masina tahaka nataon'ireo diakoninareo, dia ny Isaia 40:20 ny andiny voalohany sy faharoa ny vakiny lay hoe ary ny fanahin'i Jehova ny ato amiko ary efa nanositra ahy hitory ny teny fanafahana amin'izay pahahoriny izy. Namaranany azy dia ny hoe ankehitriny na androany dia efa tanteraka aminareo izany, ary tezitra ny Jiosy. Ianao ve ho ambara io?
fa anafaka sy amonjy izao tontolo zao. Ary nanomboka teo fanenjehana an Jesosy. Riavana malala mamaky ny soatra masina isika. Ny fanontaniana mila valitsika isak'izay mamaky ny soatra masina isika dia zao. Tafahoana tamin'i Jesosy ve aho? Nahita an Jesosy ve aho? Lay mpamonjy, lay Andriamanitra velona ka manetsika ahy izary zany fiainany zany tahaka nataon'i Filipo. Fa rehefa nahita an Jesosy izy tao amin'ny soatra masina lalàna dia niteny sy nilaza tamin'ny Natarela hoe efa nahita lay voambarany lalàna sy ny soratra izahay. Riavana malala, zany no tokony ho fahazarana ananantsika. Rehefa mamaky ny soatra masina isika dia tafahoana amin'Andriamanitra. Ary io Andriamanitra io dia tsy hafa fa lay tonga olona, tonga nofo niarany olona tamin'ny olombelona ka tonga mame fiainana. Mangatany fanahy masina rehefa hamaky ny soatra masina isika sy miaino ny ten'Andriamanitra mba hiaona sahitan Jesosy. Fa mampalahelo ane ry havany mahita an'ireny havantsika zay niara-mivavaka tamintsika dia nifindra fiangonana dia milaza hoe tsy nahita an Jesosy zay tao, na tsy nisy an'Andriamanitra tao, 20 taona anao nivavaka tao dia tsy nisy Andriamanitra tao. Ianao ngambany tsy nihiratra ny masonao. Mangatany fanahy masina mba tafahoana tokoa amin'ny Tompo. Ka afaka hanana fiainana, ary zany fiainana zany dia tsy mamela atsika hiazona azy fa tsy maintsy mizarany zany. Tahaka nataon'i Filipo. Efa hitanay dia nambara misesy tamin'ny lalàna sy nisoratany mpaminany. Fa ny vavolombelona faharoa dia Natalahela. Eo amin'ny 5:7 ao anatin'ny falekem-pinoana ataontsika raha teo zany. Natalahela rehefa teneniny Filipo aty amin'ny farany dia nilazany hoe niona tamin'i Jesosy, Rabi ô, ianao ny zanak'Andriamanitra, ianao no inona? Ianao ny mpanjaka ny Israely. Teny tamin'ny Filipo, nahita ny Mesia na Kristy izahay dia tsy iza fa Jesosy avy any Nazareta. Valitenin'ny Natalahela dia ny hoe momba misy zavatsoa ve? Aiza? Any Nazareta. Valitenin'ny Filipo hoe andeha izaho. Raha milaza an'izany Natalahela dia milaza ny marina ary miteny mahitsy. Fa raha mamaky tsara ny soatra masina tsika dia Galaliana Natalahela, zany hoe tena avy any Nazareta. Fa saingy milaza ny mahitsy sy marina ny toetra ny mponina tao Nazareta. Dikany hoe momba misy zava-tsova avy any Nazareta. Raha avadika amin'ny teny hafa dia misy atenaina ve any? Ino no azonao atenaina amin'izay avy any Nazareta? Tsy misy. Ary anisan'izay nilazana zany dia satria nalaza ratsy fa tao niteraka ny Mesia, fa taony no nanda azy ary ny fandraisany azy dia toy izay tsy Mesia. Ny tranombo moa no milaza an'izany. Tantara moa milaza hoe tsy tena tranombo ny fa tranombo mihaja. Fa ny marina dia zao, ny hevitry ny hoe tranomby dia ivelan'ny fiarahamonina, ivelan'ny fiainana. Ka inona moa no atenaina ny olona tahaka izany ho Natalahela? Tsy misy zava-tsoa antenaina aminy. Tsy nandresy lahatra azy moa Filipo fa osy fotsiny hoe andeha izaho, andao anao hijery mihitsy, andao anao hiaona amin'ny mihitsy. Fa ilaza hoe misy zava-tsoa antenaina ny Nazareta, tsy ho resy lahatra ianao fa andeha izaho. Pastera be manahaka dia nandray mihitsy io teny io fampianarana katekômena amin'ny boky soratany, andeha izaho.
mahitsy sy marina ny filazany tsy mba metsara velatsy fa na dia ny tanànany azy rehefa hitany fa tsy antenan-javatra dia nambarany mazava tsy misy antenaina ny aminy ka dia ho antsika tandremy ry akady kely eo so ataon'ny olona inona ny mba antenaina amin'ny akady kely misy zavatra antenaina ve aho misy zavatra azo hitondra fiainana ve aho tazony nefa niatsaranao fa rehefa nahita any Natalaely Jesosy dia nilazany hoe indro no tena Israelita tsy misy fitaka zany hoe io no tena olon'Andriamanitra na lehilahin'Andriamanitra tena mivavaka Jiosy mantsy dia manana fanao fa rehefa mivavaka dia mitokana mamaky ny soratra masina ary tsy misy fitaka ny Natanaely araka an' Jesosy dia tena mampiatra le teotra teo hoe mahitsy tsy mihatsara velatsy fa milaza ny marina ary dia zany no nahatonga any Natanaely eto nilaza rehefa nambaran' Jesosy Raby eo ianao ny zanak'Andriamanitra ianao no mpanjaka ny Israely dia hoy Jesosy hoe nilazako hoe tsy misy fitaka va ianao fa mbola tsy niteny taminao akory Filipo dia efa hitako ianao teo ambany aviavy mahalala ny mombanao ary fandrakem-pinoana ny natao raha ny marina eto dia tokony hifamadika ny teny izay nataony Natanaely hoe ianao no mpanjaka ny Jiosy ianao no zanak'Andriamanitra fa ny tiany ambara dia ny hoe lay mahampanjaka azy ny mpandinika dia nilazany hoe mety mbola kely ihany tao anatin'ny fahalalany Natanaely ny mahazanak'Andriamanitra mahandriamanitra ny Jesosy fa lay mahampanjaka azy ary ino moa zany ny hevitra zany ianao no zanak'Andriamanitra ianao no mpanjakako ajaiko ankatoaviko tsy hafa nolay nataony Tomasy zany rehefa niona sy resen'i Jesosy lahatra izy Tomasy fantatsika tsara ny tantara fa nilazany hoe nambarany namany rehetra fa efa nahita ny Mesia zahay velona ny tompo izy nilazany raha tsy kasihiko mihitsy aloha ny tanana zay nomboana sy ny atoka zay nomboana tsy mihinao an'izany ary efa nasehon'i Jesosy apetrao eo amin'ny lany voka ary ny tanànao dia nanao ilay fanekena goavany tompoko sy Andriamanitra mazanitsika dia zao ny mampamonjy ngeza be amin'ny fa ny mahatompo bitika ary zany mahatonga ny Natanaely nazany hoe zanak'Andriamanitra ianao no mpanjakako zany hoe ajaiko ankatoaviko Ravana malala taona vaovao no diavintsika ary atao hoe taona moa izy satria 580 sy 800 andro fa ny andro misokatra na mivelatra zay lazantsika azy dia andro vaovao foana raha ny tena marina zany tsika dia ao anatin'ny 580 andro dia miaina fotoana vaovao ary ao anatin'izany dia tokony hanontany tenysika iza na inona no avelanao anjaka eo amin'ny fiainanao fahakiviana ve ny ratrapo ve ny fahatezerana ve ny ratsy misy ve iza la inona
no avelanao, anapaka ny fiainanao, ka hitondra ny fijerinao ary hitondra ny ataonao rehetra. Ny ambarany natalaheditra izao, Jesosy zay Mesia na lay mpamonjy, izy no anjaka amin'ny fiainany. Fa miankina amin'izay sainao manapaka ny fiainanao, ny hevitrao, ary miankina amin'izany koa ny ataonao sy ny asanao rehetra. Za indraindray dia hoy hoe tia malagasy tia moram-bakaina. Malaza mantsy indray zao ny hoe fampivoarana ny isam-batan'olona, développement personnel, dia samy mijery miabo, mijanana fijery miabo. Fa ny soratra masina efa mampianatra antsika isan'andro fa ao amin'ny Kristy, la efa nanany hery nandresy ny fahafatesana, izany no miabo indrindra, ka tsy ny fahafatesana ny tompony ny fiainantsika fa ny fiainana. Ary raha mahita n'izany isika ka mametraka tokoa fa izy no mpanjaka antsika, dia anana an'izany fiainana izany isika, anana ny toetra sy ny zavatra rehetra ny ainantsika. Fa namarana an' Jesosy azy tamin'ny resaka tamin'ny Natanaela dia ny hoe, satria ve nilazaiko ianao hoe mbola tsy nilaza taminao Filipy, dia efa hitako tao ambany aviavy ianao, dia ozy aminao mahay be dia niaiky ianao hoe zany no zanak'Andriamanitra ary zany no mpanjakanao. Fa lazaiko aminao fa mbola hita zavatra lehibe noho zany ianao. Zay no eto fa za tsy mamorona. Ahita zavatra lehibe noho zany ianao, ahita ny lanitra misokatra ianao, ka ahita ny anjely midina sy miakatra petraka eo amboniny zanak'olona. Jereo tsara, Natanaela ny teny hoe zanak'Andriamanitra ianao, fa Jesosy milaza hoe zanak'olona. Inona ny hevitra zany? Jesosy le Andriamanitra tonga olona no fanalahidy, ny sokafany lanitra amin'ny fifandraisan'ny olona sy Andriamanitra. Izy no manokatra ny lanitra mba hatonga ny fahasoavana sy ny fitahin'Andriamanitra aminy. Ary mazay ny mazanak'olona azy na dia Andriamanitra azy. Ary zany no hataterahan'ilay faminaniana goava nambara tamin'ny Isaia teo. Fa na dia Kirosy aza zay tsy Josy, dia nataon'Andriamanitra ho fitaovana hanafaka ny Josy tamin'ny fahababona. Zany hoe ain'Andriamanitra atao ny manokatra sy mampiasa ny heriny hanafaka sy hitondra fiainana ho an'ny olona. Ka tsarovy ry havana, fa rehefa manaiky an' Jesosy ho tompo ianao, dia andeha sy ho hitanao ny Mandriamanitra azy, dia ho tanteraka aminao ny famonjena, ary ho hitanao ny fahasoavana lehibe zay omen'Andriamanitra anao, ary zany no antoka ho anao amin'izao taona vaovao zao. Fisokafany lanitra zay fitarizan-tson'Andriamanitra dia ny fanaikenao le Andriamanitra tonga olona, zanak'olona Jesosy Kristy, lay tonga mpamonjy zao tontolo zao. Iavana malala amin'izao taona vaovao 2022 zao ary, aza atao fahazarana na dia fahazarana tsara aza ny atao hoe mivavaka. Ny fahazarana tsara mantsy rehefa mivavaka amin'ny finanan-kanina, rehefa mandeha ho azy angamba ny amintsika rehefa hinan-kanina dia mivavaka, fahazarana tsara zany ha. Fa indraindray dia efa fahazarana atao fotsiny hoe esy io raka izy ataovy mivavaka. Fa na mamaky ny soratra masina ianao, na manatrika fampivavahana ianao, na mivavaka ianao, ataovy ahirato ny masonao, ahita sy tafahoana amin'i Jesosy. Ary Jesosy lay zanak'olona
le antoka anokafin'Andriamanitra ny lanitra zay fihavanana mampitoetra ny fitahiana sy ny fahasoavana hitoetra aminao. Dia fitahiana mba hampiadanana ny andronao, satria ny andro iray dia andro vaovao, ary ny andro vaovao 580 sy 300 no taona vaovao. Ka za miandry ny ray amin'ny taona ho avy vahita zany lanitra misokatra ao anao zany, fa raha ampitso anio dia iainy sy velomy fahasoavana fianamen'ny tompo anao. Satria mino aho fa ianao koa dia tahaka ny Filipo sy Natalaelaka ny Lazaro, efa hitanay le ambarany soatra masina Jesosy avy Nazarety. Ka hiteny ianao hoe Rabi eo, ianao ny zanak'Andriamanitra, ianao ny mpanjakako. Dia an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Ao amintsika kosa ny fahafianan'ny fahasoavany ananantsika fifaliana amin'ny fitahiana mba hampiadanana atobany amintsika sy raharentsika amin'izao taona vaovao zao. Amen.